amin'ny fifaliana trano no afahana miaraka amintsika indray a anatin'izao fotoana fo izay fampahirezantsika amin'ny alalany tenin'andriamanitra zao a ivavakisika jehovahandriamanitra ray eo dia misaotranao hatrany zay satria masomary mahery raha ny teninao ianao tsy makahala niza niza fa ianao te hitaizany olona mba ho tonga amin'ny firaisana satria ao anatin'ny fitiavana ao anatin'ny firaisampo ao anatin'ny fifankatiavana firaisan-tsaina ao anatin'izany ihany no isiny ny filaminana isiny ny fandripalemana isiny ny vaholana fa nainao masina no hiasa tompo ao anatin'ny tsiraray avy hatramin'ny isa tokantrano nivon'ny fiangonana zay misy fivavahana rehetra na samy hafa azy eo nivon'ny vahoaka madinika eo nivon'ny mpitondra mba lokatra ny saina mampanahy tsiraray avy mba hiverina tanteraka aminao dia mitenena indray jehovah fa mihaino mpanompono amin'ny anaranao jesosy amen. Faly miravantsika amin'ny anaran'i jesosy a manahona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo mitsika mandrakariva mafinaritra io tenin'andriamanitra io rehefa tena mifantoka amin'ny ianao satria na dia somary maherihery aza dia tonga amin'ilay teneny any amin'ny epistily hoe ny zanakatiana no faizina satria tsika raisina mitahaka ny zanak'andriamanitra dia amboarina ka raha manitsy andriamanitra dia marika ny fitiavana zany satria tea nisy soa atsika izy ary zany ny antony tenin'andriamanitra teo am-bokin'ny exodosy dia somary sarotsarotra ilay teny kanefa misy famantenana nefa ny fampamantenana omen'andriamanitra tsy tonga dia eony eo fa mbola mandalo sedra mandalo fanamboarana mandra-pahatonga ny olona iaiky tanteraka ny elona hiala tanteraka indray fanapaha-kevitra hiala ny faratsiny ary andriamanitra no mijery an'izany zay vo tarika tsikelikely ny olona ho any amin'ny tena fahafahana ho any amin'ny fitombona ao anatin'ny fiadanana sy ny fandripalemana kanefa andriamanitra vo miandoha dia efa tonga izy dia mampanantena ny zavatra zay tsy maintsy ho tanterahany ary atokisantsika fa ho tanterahany zany eo amin'ny fiainantsika isam-patan'olona tsiraray avy inamao ny afatra napitaka tamintsika tamin'ny farany antso natao mba hitodiana amin'andriamanitra mba hisiny ny vaholana maharitra afaka manandrana foana ankentsika apetra ho any ange andriamanitra eo na mpitondra na ny fahefana zay misy na itsika vahoaka na ny fiangonana atao zay fomba ataotsika rehetrarehetra fa zay mety hatra amin'andriamanitra dia dediavy ny vaholana fa tsy manjary fa mivanim-potoana hitodiantsika amin'andriamanitra miray fony ray saina atao iaraka ngataka amin'andriamanitra tonga dia mazava ny lavaka lay misy zavatra ataon'andriamanitra tsy takatry ny saina ary zay no ezahana mandrakariva andresena lahatra atsika exodosy toko fahenina mamerina ny foana potavaletika lalina ao anatin'ny saintsika satria tsy mijanona eo a fa misy lalina izora ao ambadika io exodosy toko fahenina eo fa onty fitomboany fandraisan'andriamanitra andraikitra mba hitondra vaholana kanefa na dia tsy mbola tanteraka ary zany dia fampanantenana omena zay inonony olona andriamanitra no miteny dia tsy maintsy ho tanterahany zany atamin'ny eo a Egipta tsy manaiky satria mieritreritra izy hoe ny andriamanitra tsy mitovy amin'ny andriamanitra ny Israely ka tsy manana fahefana aminay ny andriamanitra ny Israely dia hitantsika ny mpandehanana ny zanak'Israely raha nisy n'izany rehetrarehetra zany nga izy niady tamin'ny Egiptiana tsy niady hevitra tamin'ny Egiptiana koranke ny zanak'Israely aka ny andriamanitra iny miteny an'izao fa tsy izy ny andriamanitra reo tsy misy an'izany fa tao amin'ny Egipta nahitana fitenenana an'izany fa izy moa zay Jehovah no ekeko teny za tsy andefa ny zanak'Israely ny olona tsy manaiky an'i Jehovah-Andriamanitra ny beady hevitra fa ny olona manany Jehovah-Andriamanitra tsy beady hevitra fa mampiseho ho modely eo amin'ny fiainana mba ho hitan'ny olona fa Andriamanitra momba azy fa tsika tsy mahay mipetraka amin'izany indraindray na dia kristianina azy ohatrany te hiady hevitra mandrakariva kanefa ny tompanahy ananantsika tsy mifanaraka ny soratra anazy na izany ara ny toe-javatra misy
tsy manilika andriamanitra fa manoro hevitra tsy moramora foana izy. Elitsika vao resy lahatra, ela vao tonga ny vahaolana. Tapa-kevitra tanterakitsika resy lahatra de arakaraka ny afainganana ny fandraisantsika fanapa-kevitra na tonga avy amin'ny vahaolana angana. Ary tsisy tombono atsika akotrany raiso ny fanapa-kevitra iverina amin'Andriamanitra. Rehefa nilaza an'izay Jehova ny Exodosy 4:1 hoe ary Jehova tamin'ny Mosesy ankehitriny de ho hitanao zay ataoko amin'ny Farao fa ny tanako mahery no andefasany azy ary ny tanako mahery no androany azy. Teny nampitaina ho an'ny olona kivy araka ny resahantsika e tena ho hitanao ry Mosesy amin'ny vanim-potoana zay voatendrika fa ry Farao sy Egypte mihitsy no androaka nareo hiala tao zay le fahafahana ary ho alefany ianareo hiala amin'ny fanandevozanao. Fa saingy ao anelan'elan'izay mandrapatonga ny vanim-potoana io mamboatra ny zanak'Israely ho tonga amin'ny finoana marina Andriamanitra, kanefa kosa mampahiratra ny masony Farao sy ny Egypte. Marina ny Andriamanitra ary Andriamanitra tokana no Andriamanitra misy ety amin'ity zao tontolo zao ty. Miakoatra an'izay Andriamanitra tsy izy fa tsy dikevitra zany. Rehefa avy ny teny an'izay Jehova ny 9:5 de zao ny zavatra nyresahany tao hoe ary Andriamanitra ny teny tamin'ny Mosesy ery amin'ny soramandro hoe namerenan'Andriamanitra ny teniny tamin'ny Mosesy. Ke zavatra nambara tamin'ny any anke ary Andriamanitra ny teny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe zao no Jehova ozy ary tamin'ny anarako hoe Andriamanitra tsy to no nisy hoko tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba fa ny anarako hoe Jehova tsy mbola nahafantarany ahy. Zany hoe eny am-pandehanana de ampahafantaran'Andriamanitra ny maha-izy an'Andriamanitra. Tsy mbola fantatry Abrahama, Isaka, Jakoba zany anarana Jehova zany fa le Andriamanitra tsy to. Zavatra tsara ho fantatritsika fotsiny indraindray io mampiady hevitra nge am'izao vanim-potoana zao hoe tena tsy maintsy tononina ohatran'izao, tsy maintsy tenenina ny teny Hebreo, tsy fantatro tononina ny anarana Grika, tsy fantatro zay tenenina zay zavatra resahany. Raha vao tsy zay ny anonona anazy de tsy miheno Andriamanitra io fa ny zavatra tsy fantatry ny olona. Andriamanitra ve de ho adala de hoe tena tsika natao gasy de nefa tsy maintsy amin'teny pirenena hafa no etsotsika ny anarany. Zay fotsiny zany de fa ohatrany malasa fisaina. Indraindray raha mieritreritra an'izany hoe tsy mahazo famonjena raha tsy manonona ny anaran'i Jehova amin'ny teny Andriamanitra nke Andriamanitra ny firenena rehetra. Amin'ny gasy izy de gasy, amin'ny vazaha izy de vazaha, amin'ny Etopiana izy de Etopiana, amin'ny Frantsay izy de Frantsay, amin'ny Alemana izy de Alemana. Ary io tsy afaka misy rere mihitsy hoe andeha tentsika hoe inona ny nationalité an'Andriamanitra. Izy tena zay hoe tena zava-drehetra ho an'izao tontolo zao io Andriamanitra io. Matoy ianao no foron'Andriamanitra nataonao gasy de nomeny ny teny gasy de omeo voninahitra amin'ny mahagasy ianao Andriamanitra. Fa rehefa tena ianao no hiteny hoe ka tena ohatrany tsy mety fa raha teny gasy no etsono ny anaran'Andriamanitra de very manao tsinitsiny, manao blasphemie ianao ohatran'ny teny amin'Andriamanitra hoe disy ianao Andriamanitra nanao anay ho gasy sy nanome anay ny teny gasy. Fa ny zavatra tsy fantatry olona ao anatin'le anarany milaza toetra le izy angere olona Andriamanitra tsy toa zany hoe mahefa ny zavatra rehetra tsy rehefa sy mandidy. Zay no nahafantarany Abrahama sy Isaka ary Jakoba ary manerana amin'ny Baiboly manana toetra be deaibe Andriamanitra ary ny fampiresahany amin'ny Mosesy eto indray de amin'ny anarana Jehova ary fomba ilazany azy moa amin'ny Exodosy 4:7 zao ny ilazany azy zay azo azavaina milaza toetra le izy milaza toetra. Exodosy 4:7 Exodosy 4:7 ny 9:13 ka hatramin'ny 9:14 ary hoy Mosesy tamin'Andriamanitra indro rehefa tonga any amin'ny zanak'Israely aho izy ka manao aminy hoe Andriamanitra nirazanareo nefa naniraka ho aty aminareo ary anao amiko hoe koa izy iza moa no anarany de ahoana no valiko azy.
de eo milaza toetra am'izay andriamanitra. Roy andriamanitra tamin'ny Mosesy, zao zay izy hatrizay hatrizay ka ho mandrak'izay anarany zany. Zao zay izy raha ny tena marina zany de ambara amin'ny teny tokana, zao zay izy misy a sa ao anatin'le anarany maha Jehova azy de nisy efa teo hatram'izay izy a, misy izy ankehitriny ary tsy manan-taperana, mbola isy izy mandrak'izay vofian'le teny hoe zao zay izy. Zany hoe toetra mbola tsy nambara tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, fa nambara taty amin'ny Mosesy, kanefa miafina ao anatin'izay hoe le anarany zay, le hoe Andriamanitra mahafantatra ny zavatra lasa, mahafantatra ny ankehitriny ary fampankiony rapitso no avy, ary izy maharitra mandrak'izay eo am-pelantanany, eo ambany masony ny zavatra rehetra. Ary miafina ao anatin'izay keo lay teniny ao amin'ny Exodosy 7:7 roa Jehova efa hitako to ny fahorian'ny oloko izay any Egipta, ary efa reko ny fitarainany noho ny amin'ny ataon'ny mpampiasa azy. Eny fantatro ny alahelo izy, efa nidina izao hamonjy azy. Mpamonjy, ary zay le hoe le anarana de milaza toetra nge, milaza toetra ny anarana, de zay ny antony antsointsika rehefa tena misy zavatra mahatery atsika de hoe ry mpamonjy eo de milaza an'Andriamanitra nge zany zay manana toetra mamonjy. Ry mpiaro azo entsona ny anarany, ry apingo ao anatin'le anarany, batero ferovana ozy lazay ny soratra masina, fialofana, toetra daholo zany, toetra tsy tambisaina ny toetra an'Andriamanitra, fa sombiny amin'ny toetra an'Andriamanitra no fantatritsika. Fa ny tsy fahafantaran'ny olona an'izay de tena tononona fotsiny hoe tsy maintsy ty no anonona anazy, ary arakaraky ny zavatra inotsika n'Andriamanitra sy ny toetra andrasantsika fa ho tanterany amintsika, afaka manonona azy arak'izay tena famarita toetra ny anarany isika. Tsy tezitra am'izany Andriamanitra. Misy angen'ny olona tsy mitovy ny finoan'ny olona, fa mitombo tsy kelikely. Misy ny olona tena matoko fa arovan'Andriamanitra izy, kanefa indraindray tsy ampy ny finoany fa miay azy Andriamanitra, miaro izy, fa mbola sarotra aminy mieritreritra hoe ohatrany mia na mita ry Andriamanitra ny fitahiny, ry Andriamanitra ny fahazavana, araka ny tenenina any amin'ny Salama any amin'ny bokin'ny Jeremia, masoandro sy apinga Jehova, mbola anarana daholo zany milaza toetra, ka vao miresaka masoandro tsy ho hitantsika io, fa miresaka mpitondra fahazavana, manaisotra inaizina ao anatintsika, tsy valamparatsika lava zay, fa miresaka fotsiny tsika hoe tamin'ny anaraka hoe Andriamanitra tsy to, zany hoe tena amin'ny akapobeany fotsiny nahafantaran'ny Abrahama, Isaka ary Jakoba an'Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy to, na efa ny zavatra rehetra, fa nanomboka ny tsinjaraina am'izay izy, nanomboka teo amin'ny Mosesy. Zao zay izy hatram'izay ka mandrak'izay entina ilazana fa Andriamanitra efa nisy hatrizay misy ny zavatra rehetra, maharitra mandrak'izay mijery ny olona, mitsinjo ny olona, ary ny zavatra goavana indrindra ho miresaka an'izany hoe zao zay izy hatrizay ka ho mandrak'izay, zao zay izy misy taloha. Kanefa amarininy indray zany any amin'ny Apokalipsy mitondra fanazavana kely tsika milaza inona Mandriamanitra an'Andriamanitra. Apokalipsy 1 mitovy hevitra amin'io, ny 9 zao no alfa sy omega, anarany io zany hoy ny Tompo Andriamanitra, lay ankehitriny sy taloha ary ho avy, milaza fotoana lay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Manaraka resantsika zay toetra an'Andriamanitra zay, fa tsy areboreby amin'ity hoe tsy maintsy tononona amin'ny teny grika, tononona amin'ny teny hebreo, tsy diso zany, tsy diso zany. Ohatra hoe tena iona amin'ny jiosy ianao, le jiosy tsy mahay miteny gasy, de ianao avy ndeha teny hoe aha ozy le ankehitriny sy taloha ary ho avy, tsy fantany zany, aza vao amin'ny teny hebreo aminy amin'izay vanim-potoana zay. Zao zay izy, raha misy frantsay tsy mahay miteny gasy mitenenany hoe aha zao zay izy, tsy fantany zany,
fa ny fantany de hoe je suis fa tsy diso zany aminy za tsy manevatevany zay fomba fiteniny hafa fa miovonahitra andriamanitra mahamalagasy anao am'manomezana anao ho taingasy fa tsy valaparatsika iny fa iny moa zavatra hafa zay le saindalan'ny satana ampikorotanany ny olona mivavaka am' Jehova fa eto moa de nambarany taminy tsy ady hevitra am'izany ko mosesy ka tsy izy le andriamanitra tsy toro tamin'ny andron'ny Abrahama sy Jakoba fa zao fa lasa Jehova fa izy any io na le andriamanitra tsy toro na le Jehova na zao zay izy hatrizay hevitray ka ho mandrakizay de ozy ny lazainy ary naoriko tamin'ny koa ny fanekeko izy anomezako azy ny tany Kanana de ny tany fivahinina zay ivahininy ary koa izao efa nandreny fitarainany zanak'Israely ozy a zay ampanomponiny Egyptianina ka de tsaroko ny fanekeko matsiaro ny fanekena izy ary mitantona kendren'Andriamanitra zany a de zao hitondra ny zanak'Israely apiditra azy eo amin'ny tany Kanana zay tantara zay zany le drafitra napetrak'Andriamanitra re ny fitininy tao amin'ny Exodus toko fahenina fa tsy mora ny ainga ny voana tao amin'ny tany Egypta no afaka ny di anenefitra sy ny akongavana amin'ny tany Kanana kanefa rehefa tena jerevana zay fanafahan'zay de ny zavatra mitranga ny zavatra lehibe indrindra de ny fivoahan'ny zanak'Israely tamin'ny andro Paska ary tsika adiva akaiky ny Paska de ho hitatsika moa hoe io toe-javatra mitranga manerina an'izao tontolo zao io tsy tongatonga ho azy io ange ara-tsoratra masina io ary nahodika vetsika nahodika vanina toe-javatra misy isaky ny antombotra ny Paska korotana manerina an'izao tontolo zao korotana eo anivon'ny firenena korotana ao anivon'ny fiangonana korotana eo anivon'ny tokantrano tena lasa ohatra misy fifanderana misy ady raha vo tsy mitandrina ny fandringana ny olona ao anatin'izay andimy fahenina ko lazao amin'ny zanak'Israely hoe zaho ozy no Jehova zay tondra anareo hivoaka ho afaka amin'ny fanompona mafy ampanaovon'ny Egyptianina anareo ka hanafaka anareo amin'ny fanompona azy ary sandra intsitra sy fitsarana lehibe ozy no amonjeko anareo za Jehova tsy olo-kafa za no hitondra anareo hivoaka ho afaka ary zay fivoahana ho afaka zay de ho hitatsika moa hoe misy Paska zay miomantsika ho am'izay Paska zay fa inona ny toe-javatra mitranga milohan'io Paska eo jerevantsika amin'ny tantara fa ny zavatra mitranga de tena fisavotahana loza avetsy averoa mitranga zay ny zavatra ary vavolombelona nahita an'izany nisy zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta ary tsy hoe nafindra toerana izy fa natao nanatry maso ny toe-javatra mitranga hoe milohany famoahana milohany fanafahana ny zavatra mitranga ohatra ny mandre loza vetsy averoa fa tsy tonga saina ny kristianina eo anatrehan'izay fa indraindray a miditra antsehatra am'le mahatonga loza mihitsy satria tsy malala ny soratra masina de alaiky ho ahy ianareo izy a oloko ary ho Andriamanitrareo a de ho fantatrareo fa zany no Jehova Andriamanitrareo izy a zay mitondra anareo mivoaka ho afaka amin'ny fanompona mafy ampanaovin'ny Egyptianina anareo ary zaho ampiditra anareo any amin'ny tany zay nananganam-pitanana omenany Abrahama sy Isaka ary Jakoba de omeko lovanareo zany a zany no Jehova manamafy zany Jehova le fanekena natao miary tsy hoe tamin'ny zanak'Israely tamin'ny andro Mosesy ihany fa le fanekena ngefa natao tamin'ny Abrahama tamin'le anarany Andriamanitra tsy toe tamin'ny Abrahama Jakoba Isaka hoe tena misy tany olovana de ny tany Kanana fa ny manaitra araka ny resantsika hoe rehefa jerevana le Exodus toko fahenina de misy andro voatendrin'Andriamanitra ho fitsarana de ny fanafahana ny zanak'Israely sy ny famaizana zay mitoetra eo mitoerany Farao sy Egypta de zay nyresantsika hoe rehefa tena jerevantsika ny fomba hafa ny tenenan'i Jehova azy le Malaki toko fahatelo ny andiny fafito amby folo Malaki toko fahatelo ny andiny fafito amby folo ary io no tena mampatahotra de zao no voasoratra hoe ary ho rakitra soahy ireny amin'ny andro zay ho tendreko le vanim-potoana hitondran'Andriamanitra fanafahana
amin'ny andro zay ho tendraiko azy ho jehova tompo maro ary hoanitra azy a toy ny olona antra ny zanalina zay manompo azy ohatrany hoe ankolaka ny tenenan'i jehova hoe ataoko fantatrareo amin'izay vanim-potoana zay fa hazanako ianareo ary zany horainareo zany ho andriamanitrareo ka de ho hitanareo indray ozy ny tsy fitoviany marina sy ny meloka de ny manompo an'andriamanitra sy ny tsy manompo azy misy zavatra miavaka be eo ary io tsy fanapahan-kevitr'olombelona fa mialanen'andriamanitra amin'ny Israely tam'izany mialanen'andriamanitra ho amin'ny Farao sy Egipta mialanen'andriamanitra amin'ny olona tena manaiky ny sitrapony iain'ny teniny iverina aminy fa manafay andriamanitra ho an'ny olona mbola minima nampitsofona manoloana ny afatr'andriamanitra de ozy ny lazainy hoe alaiky ho ahy ianareo oloko ary ho andriamanitrareo aho de ho fantatrareo fa zany Jehova andriamanitrareo zay mitondra anareo mivoaka ho afaka amin'ny fanompona mafy ampanaovan'ny Egiptianina anareo zany hoe le fahoriana menjady io de ho asehoko aminareo fa za no anavitra anareo zay ny tenin'i Jehova tsy misy olona afaka ireare fa mitondra vahaolana ho anao ho an'ny firenena fa rehefa tonga zay vanim-potoana zay Jehova mambadika ny zavatra rehetra arak'izay fomba anaovany azy eo zanak'Israely tsy mahafantatra hoe ahoana ny fomba ataon'Andriamanitra Mosesy tsy mahafantatra ahoana ny fomba ataon'Andriamanitra fa mifantatra izy ireo fotsiny hoe hiditra nitsehatr'Andriamanitra ary zao ampiditra anareo ny amin'ny tany zay ananganako tanana omenany Abrahama sy Isaka ary Jakoba de meko olovanareo izany zao no Jehova Andriamanitra miteny za zany no Andriamanitra tokana fa hitondra vahaolana ho anareo ary manangan-tanana izy ny teny nambarany tam'izany mbola marina amin'ny ankehitriny manangan-tanana ho amin'ny firenena malagasy izy fa hitondra fanafahana izy de tahaka ny zanak'Israely tsy afabela tamin'ny tany Egipte mandrabo tonga vanim-potoana nanafahana azy fa nataony ho tonga ho amin'ny fibebahana aloha nataony ho tonga ho amin'ny finoana azy tanteraka zay vao tafavoaka tao kanefa rehefa tonga tam'izay vanim-potoana zay de ho hitatsika oviana ny zanak'Israely no tonga tamin'ny fibebahana tanteraka mitondra fanafahana de inona ny vokatra zay ho an'ny olona tsy matahotra n'Andriamanitra tahaka ny Farao sy ny Egipta de hitatsika zany rehetrarehetra zany hitatsika fa mandrapatonga ny vanim-potoana eo mbola misy fifanderany mbola misy rehefa tena hiditra ntsehatra am'izay Andriamanitra tsy misy masaka fahefana ananan'Andriamanitra mena baiko fanondroany am'izay io Mosesy io satria efa niteny izy teo aloha de fampahoriana no hita de naverin'Andriamanitra andana aloha ampanantenao indrepandeny zanak'Israely de zany keo no resan'Andriamanitra amitsika zao ny fahoriana menjady amitsika fa ny lala tokana meno ny feon'i Jehova fa efa nanangan-tanana izy ary zao mampiditra anareo amin'ny tany zay nananganako tanana menany Abrahama sy Jakoba ozy ary Isaka ary omeko olovanareo zany raha-baka teny tam'izany vanim-potoana zany fa misehatra ara-panahy am'izao vanim-potoana zao aloha ety am'ty zao tontolo zao ty hitondra fiadanana ho antsika io Andriamanitra io fa ny vanim-potoana manahona amin'ny vanim-potoana ka manaiky zazenao manaiky firenena ray manontolo verina ho amin'i Jehova voninahitra n'Andriamanitra rehetra varakisika sotranao Jehova Andriamanitra no teninao indray zay tonga aminay matoko sy mino izay fa taka ny tsy nahafoizanao ny zanak'Israely de mba tsy fonoko ty firenena ity firenena zay maro manaiky anao Jehova Andriamanitra kanefa misy ndraindray ny fifanterana fakatranao toe-javatra misy amin'ny ivon'izao firenena zao za mijery zao firenena zao mampifaratsiny jereo araky ny abe mifamindram-pona Jehova Andriamanitra ray de mimetraky ampelantananao hatramin'ny mpitondra ny fahefana zay misy mambara tonga maro isan-karazany mifeny tany sy ny fanjakana sarababen'ny olona namondrafo fanainao masina noka iasa banana zao firenena zao firaisapo sy firaisan-tsaina fa hitodiany aminao mba afahanao miditra ntsehatra hitondra fanafahana
misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i jesosy amen. manao velomantsika amin'ny anaran'i jesosy nanombona trano ny fahasoavana sy ny fitanan'ny tompo amintsika mandrakariva.